la rénovation des escaliers d'Antananarivo et d'Ambundja a fait l'objet de nombreuses critiques. Les conservateurs s'opposent à la modification de l'apparence de ces escaliers qui datent de plus de 100 ans. Le président de la transition, Andry Rajoelina, a annoncé hier la rénovation des escaliers d'Antananarivo et d'Ambundja en granit. Abraham Razaf et Yves Rassat. Les escaliers d'Antananarivo et d'Ambundja font partie du patrimoine national malgache. En effet, ces deux escaliers ont été construits depuis plus de 100 ans maintenant. Les cartes postales et les anciennes photographies en sont les preuves, d'après les amis du patrimoine de Madagascar. Les touristes ne manquent pas non plus de visiter ces deux escaliers lors de leur séjour dans la capitale, expliquent les opérateurs touristiques. Les amis du patrimoine de Madagascar critiquent ainsi la modernisation de ces deux escaliers. Désiré Razafundrazaka, président des Amis du patrimoine de Madagascar, a expliqué que le président de la transition devrait plutôt faire en sorte que les escaliers d'Antananarivo et d'Ambundja durent dans le temps sans toucher à leurs apparences. Ces deux escaliers ont également une valeur sociale car ils servent de relais entre la haute ville et les bas quartiers. Des milliers de Tananariviens empruntent chaque jour cet axe pour aller au marché, pour se promener ou pour rejoindre leur lieu de travail. Rappelons que le président de la transition, Andry Rajoelina, a lancé officiellement hier les travaux de rénovation de ces deux escaliers à ses propres frais. Manana ny heviny mikasika ny fanamboarana ny totobatina Antananarivo sy Ambundja nampahafantariny ny filohan-teteza mita ny mponina eto Antananarivo. Ireo mpiaro ny vakoka sy ny rentsaina eto Madagasikara ohatra dia nitsikira ity asa ity ary nilaza fa fikajiana no tokony ho atao. Tsy tokony hovaina endrika ny totobatona Antananarivo sy ny totobatona Ambundja noho izy ireo efa heverina ho vakoka malagasy hoy Désiré Razafundrazaka filohan'ny arony harentsaim-pirenena malagasy androany izay tokony ampaharitra ireo foto-drafitrasa ireo izy ny tokony atao fa tsy ny fanovana endrika ny laza ny anatanteraka fanamboarana ireo totobato roa ireo moa ny filohan'ny teteza mita Omady fanadidiny Abraham Razafy eo amin'ny sariny Iva Rasata. Isan'ny foto-drafitrasa nahafantarana any Antananarivo hatramin'izay ny totobato, indrindra fa ny totobatona Antananarivo sy ny totobatona Ambundja. Ahitana taratra izany ireo sary fony fahampanjaka sy fanjanahantany. Ny sary fampahafantarana ny fizahan-tany eto Antananarivo dia maneho ny hakanton'ireo tohabato roa ireo. Betsaka ihany koa ireo mpizahatany vahiny no mitsidika ireo totobato ireo noho ny tantarany. Tsy mijanona ho vakoka fotsiny ihany anefa ireo totobato ireo fa manana ny lanjany eo amin'ny sehatra sosialy noho izy mampitohy ny tanàna ambony sy ny tanàna ambany. Mitsikira ny fanavaozana entina amin'ny anovana endrika ireo totobato ireo noho izany ny mpiaro ny vakoka toy ny aro ny haretsay-pirenena malagasy. Ny tena zavatra hitako hoe tokony jerena tsara ngamany hoe zay mampaharitra an'le foto-drafitrasa moa zany satria foto-drafitrasa le totobato ary zavatra tokony atao zany zay mampateza anazy sy satria raha vakoka moa zany ny mora simba dia ary de tokony mba mitazona an'le endrika teo aloha ihany le izy fa tsy tokony atao zavatra tsisy ifandraisana amin'le taloha. Omaly moa ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina no nilaza ny anavao ny totobatona Ambundja sy ny totobatona Antananarivo ary anolo ireo vato ho granita. Nambarany fa volany manokana sy fiaraha-miasa amin'ny Nicolas no anatanterahana ny asa ao anatin'ny 2 volana.